Idirantsika kosa ny vaovaon'ny fampianarana taorina ny fialan-tsasatry ny Pasika dia niditra tao anatin'ny telo volana fahatelo sady farany iray ireo mpianatra ity telo volana fahatelo ity dia natao hamerenandesina tanteraka ho an'ireo mpianatra hiatrika ny fanadinam-panjakana tsy azo hamevanana ihany koa nefa izany ho an'ny sasany satria ity ny tena azo ambara fa fototra hiakarana amin'ny kilasy manaraka. Fanazavana. Ny volana Jona sy Jolay ho avy izao no hototosana ny fanadinam-panjakana CEPE, BEPC ary baccalauréat. Amin'izao fotoana izao dia manamafy ny famerenana ny mpampianatra sy ny mpianatra ho an'eo anivon'ny fari-piadidim-pampianarana Antananarivo Atsimondrano. Ho an'ny eto amin'ny CEG Tanjombato ohatra dia efa vita avokoa ny fandaharam-pianarana ho an'ireo kilasy manomana fanadinana BEPC. Fanaovana famerenana ny fitsapam-pahaizana farany ihany koa fitsapam-pahaizana tia-tsekoly fa tsy maintsy misy ihany moa ny hoe fanadinana izay iraisan'ny Cisco zany eto amin'ny faritra Atsimondrano fa hoe ato am-pianarana zany dia tsy maintsy manao an'izay hoe adina tsoratra madinidinika izay. Dia izay no tanterahanay zany amin'izao fotoana izao dia mbola hisy ihany koa rehefa avy eo zany izay ny fanadinana iraisan'ny ato amin'ny faritra izay ato amin'ny faritra iraisana ato amin'ny Atsimondrano. Ny 7 Mey izao no hototosaina ny fanadinana andrana ho an'ny BEPC sy baccalauréat ho an'ny Cisco Atsimondrano. Ny fanadinana CEPE aloha zany dia efa nisy ny examen blanc isaky ny zato dia ho avy indray zany ny examen blanc izay organisena au niveau ny Cisco ho an'ny CPE. Torak'izay koa ny fanadinana BEPC blanc sy ny bac blanc moa zany dia miaraka amin'ny manomboka 29 Mey manerana Cisco eto Atsimondrano. Le fanadinana andrina zany dia mitovy ohatran'ny ny fanadinana ara-panjakana mihitsy zany hoe mifangaro daholo ny ankizy rehetra dia mifangaro koa ny établissement. Ny otoretenao zany dia matiera rehetrarehetra izay atrehana ny fanadinana ara-panjakana. Tsy natao ho an'ny mpianatra amin'ny sekolim-panjakana ihany ny fanadinana andrana fa afaka mandray anjara ihany koa ny sekoly tsy miankina araky ny fanazavana. Mahatratra 700 sy 900 sy iray alina ny isan'ny mpiadina voasoratra anarana hiadina ny fanadinana CEPE ary 170 sy 300 sy iray alina ho an'ny fanadinana BEPC eo anivon'ny Cisco Atsimondrano. Tanjona ho an'ny Cisco Antananarivo Atsimondrano ny ampiakatra hatrany amin'ny 70 isan-jato ny voka-panadinana rehetra amin'ny ity taom-pianarana ity.